Monsieur le Président, présentez aux membres, vous êtes vous êtes Pianakavinis manapaka manjanaka telo ny zanany rola raivavy izy dia nandrato fahaizana maro teto Madagasikara sy tany apita manan'izy BBC manan'izy bac nianatra izy tany amin'ny université tany a Paris na France nazo ny diplôme momban'ny fahaizana momban'ny lalàna izay nampianatra koa izy avy eo moa zany dia vitany azo ny maripaizana momban'ny lalàna dia nianatra indray izy mikasika ny fahaiza-mandaminy ny any ataontsika hoe science des organisations mbola tany Frantsa ihany tany amin'ny université anankiray tena malaza université ao a Paris eo izay ny premier ministre français teo aloha no anisany mpampianatra azy dia nazo ny diplôme ny doctorat izy mikasika ny fahaiza-mandamina na ny science des organisations. Akoatr'izay dia manana ny asany izy dia maro izay nataony. Efa directeur na banky izy tao Antananarivo tao. Efa ihany koa izy mpampianatra teny amin'ny université momban'ny resaka lalàna. Dia nampianatra ihany koa izy mikasika ny fahaiza-mitantana ny orinasa na ilay ataontsika hoe Fapanisina tsy mety miainga amin'ny tontolo iainana tena fahasalama ny tany mamokaka sy ny fahaizana manandazy mampanakarena asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firenena ny fampanisina tsy mety miainga amin'ny tontolo iainana ny rano fisotro madio no tena fahasalama ny tany mamokaka sy ny fahaizana manandazy mampanakarena asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firenena Tafua ni apanjaka tonga eto zay nitsodrano ary mamevonaitra amin'ny fahatongavana eto zava-dehibe nitsodrano ary zaho zanaka ka dia sanatria amiko ny anao ilombiandoha
mandray an'izay tsodrano zay a fa dia mamerina fisaorana tompoko misaotra indrindra tompoko. Ny faharoa dia ny fisaorana ny ray aman-dreny rehetra tonga amin'izao andro ataoko hoe atenatenan'andro zao ao anatrehan'ny andraikitra sy ny adidy rehetra miandro eo tanàna mahafohy fotoana sy ora iarahana amin'ny maitso eto amintsika. Misaotra indrindra ary misaotra koa ry tompon'andraikitra fanjakana rehetra na sivily na miaramila manatrika eto. Misaotra ny birao izay taritin'ny président makatelina ny asa vita nandritran'izay heritaona mahery zay a. Misaotra ihany koa ny présidenten'ny vehivavy maitso hasin'ny Madagasikara izay hita fa manentana sy manetsiketsika ary tsy mahakamboty ny vehivavy eto amin'ity faritra ity. Misaotra ny mpikambana rehetra maro dia maro tokoa sika ary tsy ho tratra satria fanalavitra ny toerana ho an'izay soloteny rehetra tonga eto a dia apitapitao fa raha mbola tratrany herinay a raha mbola azo ny fotoana atao naiza misy maitso a dia tsy maintsy mafamangimangy sika sady zay